JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Mikaltao en vidiny mirary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente ny vaovao. Ilaina ny fahaiza-mamorona sy mananga-javatra eto amintsika ahafana miala amin'ny fahantrana sy ny fahatarana mahazo ny firenena. Ilaina ihany koa manaraka izay ny fanomezan-danitra ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ka na inona iseho, tsy hitompo-trano mihony ny malagasy ary hatakatra ny hevitra finosin'izy ireny. Nanomboka tamin'ny 3 ora maraina no efa nisy tonga teny Mahamasina ny mpankafy niandry ny fotoana ny zarana tapakila ahafahana manatrika ny lalaon'ny Barea sy Benin ny alakamisy ho avy izao. Na tsy mbola fantatra mazava aza ny mety ho fiovaovan'ny fanapahan-kevitry ny CAF na azo atrehana na tsy ity lalao ity. Voromaro nakatapakila ary nilamina izany tamin'ny ankapobeny tamin'ity andro voalohany amin'ny fizarana ity. Mbola maro ny sedra ho lalovana ahafahana mampivoatra ny faritra atsimo andrefana ary manampitrotraka izany ny krizy nateraky ny Covid-19. Mitaraina araka izany ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola ka mangataka ny mpitondra fanjakana hijery vahaolana maharitra. Mirongatra ny asa fanolanana, tovovavy 20 taona indray no lasibatry ny fanolanana nataon'ny raikeliny. Nanomboka tamin'ny 15 taonany izany raha ny fijoroana vavolombelona voaray. Mitondra takaitra ara-tsaina sy ara-moraly ilay tovovavy raha ny fanazavana. Navan'ny doza kosa izay mbola mirihary ary milaza fa misy tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fanjakana miaro azy. Namaly ny fanafiana nataon'ny État islamika tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kaboul izay nafatesana miaramila Amerikanina misy 30 tamin'ny alalan'ny daroka bomba omaly i États-Unis. Araka izany, tompon'andraikitra ambony mpikambana anatin'ny vondrona État islamika no namoy ny ainy raha ny fampitam-baovao ny tafika Amerikanina. Ny andinindininy avy hatrany ary. Dia ankavilan'ilay tompoko lasy tompom-pavy no entiko magnatitra ny mbola tsara ho antsika jiaby mpanaraka ny fandarana indrindra fa ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'ity sabotsy takariva ity asako ampanajana anao anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Hoentsika anomona izany fotoana ny fampahalalam-baovao izany amin'ity anio ity dia hoe ilaina ny fahaiza-mamorona sy managan-javatra eto amintsika ahafahana miala amin'ny fahantrana sy ny fahatarana mahazo ny firenena malagasy. Ilay ihany koa ny manaraka izany ny fanomezan-danja, ny fampianarana sy ny fanabeazana ka na inona miseho sy ho tompo-trano mihony ny vahoaka malagasy ary hahatakatra ny hevitra finosiny izy ireny. Ndeha rahantsika ary ny mahatonga tsoratry Gaëtan Andriatsiravo. Nampametra-panontaniana ny maro ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny Lafranta. Nasehon'ny filoha Raotota nefa omaly fa misy ary manga ny lanitra eo amin'ny samby filoha sy ny firenena roatonta. Hatreto aloha tsy misy ny mahalala ny tena votoatin'ny resaka ny fanaovana nandritra io fihaonana manokana io. Andrasan'ny maro araka izany ny fanazavana mahakasika izay araka ny tatitra ataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny fiverenany eto an-tanindrazana. Raha ny hita aloha samy naneho ny faniriny hanamafy ny fifandraisana na i Frantsa na i Madagasikara izay tarihin'ireo filoha voavidim-bahoaka. Midika izany fa mitohy ny asa izay efa natomboka, mitohy ny fiara-miasa amin'ny fananganana ireo fotodrafitrasa maro ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Midika ihany koa izay tena zava-dehibe fa misy ny fahavononana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany hidinika mahakasika ireo nosy malagasy na ny Îles Éparses. Eo ampiandrasana izany rehetra izany sy izay mety ho vokatry ny dian'ny filoha tany ivelany, ilaina ny miatrika ny toedrara sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Isan'ny tepoka lehibe ahafahana miatrika ny ho avy ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika. Efa voalaza ombeny fa tsy ny fahantrana ara-batana ihany no mahazo ny vahoaka malagasy fa eo ihany koa ny fahantrana ara-tsaina. Fahantrana ara-tsaina izay miseho amin'ny endriny maro indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny fampianarana sy ny fanabeazana ihany anefa no an'ny lalatokana ahafahana manafoana izany. Ny fampianarana
no ahafana manatsara ny fari-pahaizana ka ho afaka mamokatra araka ny tokony ho izy ny isam-batan'olona. Ny fanabeazana no ahazoana fahendrena sy fahaiza-miaina ka hiena ireo raty rehetra manimba ny fiarahamonina. Mbola sarotra ho an'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny ny aika fa manatsara ny fiarahamonina, mametraka filaminana maharitra ary mampivoatra ny farim-piainana, ny fampiarana sy ny fanarahana ny tsakany sy andavany, ny lalàna velona. Samy miaika nefa ny rehetra fa misy ary maro ny voka-dratsy ateraka ilay antsoina hoe fanjakany ny baroa. Izany hoe raha samy manao izay tiany sy ny tsaim-patany ny tsirairay avy, ny madinika ihany no izaka ny tseran'ny ainy, ny mahanitra hijanona mandrakariva amin'ny fahantrany ary ny manam-bola hampitombo hatrany izay eo ampelantanany. Ireo rehetra ireo no mahazava-dehibe ny fampiarana sy ny fanajana ny lalàna, ny fifanomezan-tanana ka izay mahalala manoro izay tsy mahafantatra fa tsy hanararaotra ny fahalemen'ny hafa. Ekena fa maro ny olona na fikambanana na antoko politika miroso tsikelikely amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena izay, saingy tokony ho atevenana bebe kokoa izany raha tiana ny ahazo vokatra tsara. Tsy ny mpitondra irery ihany ary eto Madagasikara no manana andraikitra amin'ny fampandrosoana fa dia miankina ihany koa amin'ny tsirairay samy ho tompona andraikitra feno amin'ny zava-misy sy eo amin'ny fiainana andavanandro. Ajantsika ny makasikiny fa dia iverineto atandrazantsika makasika ny lalao izay andrasan'ny maro ihany koa ny fiainana eo amin'ny Barina Madagasikara sy Benin izay anisan'ny mbola miteraka resabe ihany koa amin'izao fotoana izao satria taorino ny fanapahan-kevitra navoaka ny CAF iny dia mbola andrasana ny toy ny raharaha, mbola mitoy ny fifampiresahana sy ny fifandresen-dahatra eo amin'ny CAF sy ny FIFA amin'ny hamerenana ny hijerena ny ka manokana ny Madagasikara manoloana ny lalao izay fanandriana ny Barina Madagasikara sy Benin izay tsy azo ny mpijery atrehana raha ny fanambarana navoaka omaly. Manao ny fizarana tapakila iny kilan'ny mpikarakara eo ampiandrasana ny toy ny raharaha. Ny Larana Evson no mitondra antsika ny makasika izay. Mangataka ny hijerevana ny ka ny Madagasikara manokana ireo tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny fanambarana navoaka ny CAF omaly arivo. Efa misy ny fifampiresahana ary mbola miady amin'ny mety hahafahan'ny vahoaka malagasy manatrika ny lalao ionan'ny ekipan'ny Barian'i Madagasikara sy ny ekipan'ny Benin ny tompona ndraikitra maro samihafa amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana nataon'ny teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena androany. Fantatsika zany nisy kanakray anakory tena marina ato Afrika izay nazo lalana. Tsy fantatsika ny nombre de spectateurs eny fa izay ny vaovao azonay hatramin'ny alina. Mino tsy manantena zany zahay ato ministera sy ny fitonatanjarana fa reconsidéré tokoa ny ka Madagasikara zany satria tsy mifaritra ny betsy maro fa tamin'ny 10 septembre non tamin'ny 10 août 10 juillet plutôt misy finale confédération africaine tany à Cotonou izay nazon'ny zava-lalana 12 000 spectateurs nefa ny Cotonou ny situation ny Covid dia mbola par rapport amin'ny Madagasikara. Manoloana ity toedrara ity manamafy ny eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika fa mitohy hatrany ny fizarana ireo tapakila hidirana amin'ny kianja ary tsy maintsy hojerena akaiky ny lamina ho an'ireo olona izay efa nahazo ny tapakila. Izany aza dia no fanajana ireo vahoaka izay fanilahatra toa avelanatao satria nefa nisy ireo serasera izay fanatontsika dia tsy maintsy nitohizana ihany ny fizarana ny tapakila ho an'ny fitokanana ny fanokanana ny kianja Baria ary miandry sika ambitoniana ny fizotra ny fifampiresahana eo anivon'ny fédération sy ny ministera miaraka amin'ny CAF sy ny FIFA zany tsika ka manantena ary engany aomby zany afaka azo atentsika amin'ny andro vitsivitsy eo afatsika mandamina ary mandrafitra indray ny fizarana manaraka andro tapakila sy ny mety hojerena ihany koa zany raha toa ka ilainy zany ny anovana ny daty ny raha ny fanazavana nanaja ny antanatohatra rehetra ny fitondram-panjakana amin'ny fangatana ny fampiarana ny fanokanana ny kianjan'ny Baria etsy Mamasina sy ny lalao ifanandranana ny Barian'i Madagasikara sy ny Benin ho tanterana ny faharoa ny volana septambra ho avy izao raha toa ka omaly vao namoaka fanambarana ny CAF fa tsy azon'ny mpijery hatrehina ity lalao ity eo ampiandrasana ny toy ny vaovao ny rehetra.
zay raha fa dia mbola miandry zany isika na ho azo atrehana na tsy ity lalao ity raha ny erijika araka ny famakafakana nataon'ireo mpanaraka akaiky ny taranja baolina kitra dia kely kokoa ny erijika afahantsika hanatrika an'izany lalao izany fa dia andrasana ny mety hoe hoakony zany fampiresahana eo anivony tompon'andraikitra maro samihafa sy ny CAF izay fa makasika an'izay hatrany mbola nitohy tamin'ity androany ity ary nanomboka tamin'ny 3 ora maraina no efa tonga teny mahamasina ny mpankafy ny taranja baolina kitra niandry ny fizarana ny tapakila afahana manatrika izany lalao ny Barine Madagascar sy Benin ny alakamisy ho avy izao na tsy mbola fantatra mazava aza ny mety fiovan'ny fanapahan-kevitry ny CAF nizotra araka ny tokony izy ary nilamina tamin'ny ankapobeny ity fizarana ny tapakila ho an'ny andro voalohany androany ity tetsy amin'ny kianjany Barine Mahamasina ndeha rahantsika ny zavanisy tena toerana tamin'ity androany ity. Amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro no nandalovanay ety amin'ny kianjany Barea amin'izao efa vory-lanina avokoa ireo olona izay aka ny tapakila hijerevana ny baolina ifaninana ny Barea Madagascar sy ny Benin toy izao no hitantsika ety atoerana saika ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fizarana izay tapakila izay antony maro avokoa maro ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay tonga nandamina ety atoerana raha ny hita ety ihany koa dia saika manodidina ny kianjany Barea no misy olona izay tonga akan'izay tapakila izay raha ny fantatra sy ny fanadihadiana natao tetỳ an-toerana dia efa tamin'ny 3 ora maraina no efa nisy olona tonga tetỳ an-toerana naka izay ahilatra n'izay tapakila izay ary tamin'ny 10 ora atoandro vao nisokatra ny fizarana ny tapakila warahantsika ary ny makasikasika izay ao anatiny ity fanadihadiana ity. Tahaka izao ny filaharana tetsy amin'ny kianjany Barea Mahamasina tamin'ity androany ity ao anatin'ny andro voalohany amin'ny fizarana ny tapakila ahafana mijery ny lalao izay iona-ny Barea de Madagascar sy Benin ny alakamisy faharoa ny volana septambra ho avy izao. Voromary ny mpankafina teo aza ny fanapahan-kevitra navoaka ny CAF iny tsy nahasakana ny vahoaka tonga teny an-toerana izany ary nisy aza ny tonga tamin'ny 3 ora maraina niandry ny filaharana akana ny tapakila. Raha voatondro tamin'ny 4 ora maraina ny fizarana tsy totosa izany ka niempotra manodidina tamin'ny 12 ora vao nanomboka ny fizarana niaritra ny filaharana sy anoanana hatrany ny vahoaka. Fanakazo manky izay dia tamin'ny efatra sasany izay tonga eto dia izay miaraka namana sy fianakaviana daholo. Karafanonjy dia le carte d'identité zao ny tsy ampy communication kely dia tsy nahazo an'ilay anona ilay ankizy dia naniraka nody dia naka dia izay vao nahazo indray. Dia mbola misy namanay tsy mahazo ara ny sasany. Karapanonjy dia carte d'identité ny an'ny ankizy na kariny any am-pianarana. Zay efa tamin'ny efatra maraina tonga taty. Lahatsabotsy taty Mahamasina. Raha konenay zao dia efa nianay voalohany zao nitondra karapanonjy. Zay vao raha mitondra karapanonjy zany anao tsy mahazo an'ilay be entina mijery baolina. Tena niaritra ny anoanana mihitsy satria ny raha vao miala ianao zany dia tsy avelan'ny olona mitsofoka intsony. Ny olona satria ny olona tonga maraina be daholo mijery monjy be. Zay mahatonga tsy afaka nihetsiketsika teto mihitsy aloha niaritra ny anoanana arany. Ny organisateur izy mihitsy tsy dia tsara be satria amin'ny valo fizarana an'ilay izy nefa ohatrany amin'ny 1 ngamba vao nanomboka ny lahatra teto vao nanomboka ny tsofoka teto zay. Nay zao ny foazanay maraina zao dia tena le lalao mihitsy zao ny foazanay maraina le fitiavanay le fankafezanay an'ilay Barea zany ny foazanay maraina eto. Fa mbola tsy fantatra zao ny programme ilay zay azo atsihana ve lalao sa tsy azo atsihana. Ankoatra ny mponina avy eto Antananarivo renivohitra efa nisy ihany koa ireo izay avy any amin'ny faritra no miakatra teto mangetaeta ny hijery ity lalao ity. Miandrandra ny ahafana manatrika mivantana ity lalao ity avokoa ny mpankafy tonga ny lahatra ny tapakila teny amin'ny kianjany Barea tamin'ity androany ity. Tamin'ny 5 zany ny tonga ny lahatra be eto no fitiavana baolina. Ny fandrinay zany mba ho azo jerevana le match amin'ny lakamisy satria efa malany amin'ny 400, 500, 600 km zay fitiavana ny Barea ty. Fandrinay mba hita victoire ny Barea amin'ny alakamisy. Fa ny fandrinay mba miketsiketseny fanjakana mba ho azo atseny io match io satria dépense be zany lany avy any lavitra. Inona tsy ny lalana amin'ny RN5, RN2 iny nefa fitiavana baolina dia tonga aty Antananarivo. Za avy Ambatondrazaka. Za efa herinandro zay tonga taty. Dia avy any alakamisy namboatra trimo any. Dia fa niala tamin'ny alitany dia natory tao Anosibe. Dia fa tamin'ny 3 maraina fa nandeha lahatra teto. Dia fa laharana 85 fa tonga avako teto.
dia za zany tena faly satria ahita zany kianja Barea Mahamasina zany efa vita manara-penitra dia mankasitraka amin'ny président dia andeha hanohana ny Barea koa fa tamin'ny tany velany aza nitohanana be dia indrindra ka eto Madagasikara tena nohana fa ireko mba haingany mba azo jerena i baolina io amin'ny lakamisy. Ankoatra io nanamafy ihany koa ireo tompon'andraikitra androany fa mbola miandry ny fampiresahana ny ahafahana manatrika ity lalao ity na tsy ny tapakila izay hanozaraina kosa tsy vermaina na ahafahana mijery ny lalao na ahafahana manatrika ny fitokanana ny kianja. Fampahafantarana sady sy fahafatsihivana antsika hatrany ho antsika rehetra izay hakan'ilay tikesy be androany dia hitantsika mitoedra raha misy amin'izao fotoana izao izay tsy miankina amintsika fa miankina amin'ny kafa sy ny FIFA dia hitantsika fa mety tsy ho azo jerevana ny baolina izay fanandrinan'ny Barea de Madagasikara sy ny Benin ka misy lehibe izay ho alaintsika ireny dia hoentsika amin'ny fanokanana ny kianjan'ny Barea izay ho ataontsika. Raha ohatra kosa nefa misy ny mety fivana amin'ny fanapahan-kevitry ny kafa sy ny kafa sy ny FIFA dia iny be iny ihany no hoentsika amin'ny jery baolina amin'ny baolina izay hoatrehantsika izay fanandrinan'ny Barea de Madagasikara sy ny Benin. Fa raha ohatra kosa ka tsy miova ny décision zareo fa hoe tsy afaka ho jerevana mihitsy io baolina izay ho ataon'ny Barea io dia iny be iny zany voatery hoentsika amin'ilay fanokanany kianjan'ny Barea. Andrasana araka izany ny fampitam-baovao manaraka mahakasika ity lalao iona ny Barea sy Benin ity itoy amin'ny andron'ny rapitso ny fizarana ity tapakila ity raha tsy misy ny fiovam-pandaram-potoana. Dia samy miara aloha zany isika mandrapivoaka ny fiovan'ny fandaram-potoana raha toa ka misy izany fa dia mbola mitoro rapitso ny fizarana ny tapakila raha toa ka mbola tsisy ny toromarika makasika izany fa hiverina kely sika ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika ho any amin'ny faritra Matsaitra ambony Andy. Taoriny tao Mahajanga no tanterana tao faritra Amoron'Mania marimarina kokoa sy tany Antsaranana ny fikonandoam-paritry ny antoko malagasy miara-miainga izay notarin'ireo olom-boafity sy ben'ny tanàna mpanolontsain'ny tanàna sy ny solombavambahoaka ny antoko malagasy miara-miainga izay naneho hatrany ny fahavononany anolo-tanana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Gaëtan Andriatsilavy no hitondrantsika ny mahakasika izay. Fandraisana sosikevitra avy amin'ny mpizaika hanatsarana ny fiainan'ny antoko malagasy miara-miainga, fizarana ny zava-misy mikasika ny raharaham-pirenena, fanazavana ny fiaraha-miasan'ny antoko miaraka amin'ny fanjakana ankehitriny. Ireo amin'ny ankapobeny no votoatin'ny fianamben'ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny faritra Amoron'Mania, tanterahana ao amin'ny renivohitr'ny faritra ao Ambositra. Miatrika izany ireo mpikambana amin'ny MMM Amoron'Mania, ireo olom-boafidy ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary solombavambahoaka amin'ny malagasy miara-miainga. Zay solombavambahoaka raha eo anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna dia atao hoe ny antoko malagasy miara-miainga dia manana ihany koa ny solombavambahoaka amin'ny antoko fa samihafa moa ny fomba nahavoafidy misy malagasy miara-miainga voafidy tamin'ny alalan'ny RD, misy ny malagasy miara-miainga voafidy amin'ny alalan'ny tsy miankina ohatra ny tenanay, misy ihany koa zany ny voafidy amin'ny atao hoe vondrona hafa zany ka miara-miasa zany izahay. Ity fotony ihany koa dia azo lazaina fa manana base ary azo antoka sy matanjaka raha ohatra ka zay no iresahana azy satria misy ny ben'ny tanàna, misy ny solombavambahoaka ary misy ihany koa ngamba any amin'ny sampana samihafa any zay zany anisany atao hoe fototra iangany zany antoko zany. Dia zay ngamba no azoko ambara mahakasika fananandroany fa dia natao moa izao hoentina hanatsara sy hoentina mitsinjo ary mametraka viana vaovao hiatrehana ny raharaham-pirenena indrindra fa hitondrana ny anjara biriky ho fampandrosoana ny firenena. Tanjona anatin'ny fianambeny anamafisana ny fitondrana ny anjara biriky ho fampandrosoana ny firenena. Antoko velona sy miaina ao anatin'ny firenena ny antoko malagasy miara-miainga nanoana ny fitondrana ankehitriny ary mbola tsy miova izany raha ny fanazavana. Fantatrareo tsara fa nanoana ny antoko ny fitondrana ny antoko malagasy miara-miainga nanao izay andresena atongavany eo amin'izany toerana izany tsy miova izany hatramintsika amin'ny teny izao satria mbola miara-mitolona miara-misalahy manao izay afaka amin'izao fahoriana menjady ady aretina fasairanana rehetrarehetra zao dia mbola eo foana ny antoko malagasy miara-miainga miara-miasa amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana tsy misy volo manorandrana fa samy mandray ny andraiky ny mitandrify azy
ny tsirairay. Hevitra ny tsirina andritra ny zakabe fanorenana ny taona 2024 izay mifahatra amin'ny hoe décentralisation ny fisiny ny fiaonam-be paritra tahaka izao raha ny fanazavana hatrany. Antony tsy maintsy mipaka eny fotony ny hevitra hoentina amin'ny zakabe-pirenena. Malohana ny raharaham-pitsarana indray kosa ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fifananana hidirana eo anivon'ny sekolim-pirenena fanafana ho mpitsara sy pirakidrara izany ny farana omaly tranga iray tamin'ny famoronana lazadina ihany no nampiaya sainga amafisina hatrany ny fanaraha-maso amin'ireo dingana maro samihafa raha no nambalan'ireo tompona andraikitra tamin'ity androany ity nadritra ny valandresaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Ny Ela Nefson no mitondra antsika ny antsiprian'izay. Olona miisa 5 no manolotra laza adina miisa 10 isaky ny taranja tamin'ny fifaninanana idirana eo amin'ny sekolim-pirenena ho fanofanana ho mpitsara sy pirakidrara. Io no natao mba entina iadiana amin'ny endrika amin'ny fifaninanana ary narain'ny Bianco akaiky. Nateo aza izany nisy ihany ny tranga nampiayay raha toa ka ny lamina ihany izany tamin'ny ankapobeny. Anankiray ihany somary nampiaya tao fa rehefa nijerevana izy dia mbola azo eritrereto ayala izy nefa mbola misy bibikely ihany tena nisy ara-tsy paratokoa ve dia tonga amin'ny fitenenana hoe misy présomption d'innocence foana ary misy any totoko profite à l'accusé izy fitenenana dia navela izy fa ny consignena tao anaty BV kosa nefa ny anaran'le olona dia nitenenina tsara hoe mampiaya ka raha sendra manaraka io aloha mbola concepteur du sujet dia tonga ny rehetrarehetra amin'ny angady sy ny arina. Entitra ny fanaraha-maso amin'ny fifaninanana tamin'ny fanadinana antsoratra na amin'ny fanadinana ambava mba amerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana sy ny fifaninanana idirana eny amin'ny sekoly manofana ho mpitsara sy pirakidrara. Ny concours toa misy caméra 10 ao amin'ny sekoly ary 4 amin'ny Bianco. Ireo caméra reo dia any amin'ny QG tsirairay avy anankitelo ary amin'ny toerana rehetrarehetra misy mety andehandehanan'ny olona sy misy izay tatehirizana sujet sy ny rehetrarehetra. Zay aloha ny écrit fa amin'ny oral ihany koa dia mbola misy caméra amin'ity indray mitoraka ity zany ny oral dia misy caméra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ka amin'izay fotoan'izay tsy possible intsony zany hoe olona tsy miteny nefa afaka na hoe olona tsy teo nefa afaka fa ny oral dia public aloha afaka miditra daholo izay te hijery ary ihany koa filmé. Rajaivina indro sesy no nofoanana ny fifaninanana idirana eny amin'ny sekolim-pirenena fanofanana ho mpitsara sy pirakidrara noho ny kolikoly. Ankehitriny efa misy ireo olona nahiditra ampoja mahakasika izany. Ela reny raha reny nisy aloha ny mpitsara izay efa niakatra ny conseil de discipline tamin'ny volana décembre 2020 raha tsy diso ny tena araka an'izay dia misy olona maromaro tafiditra anatin'ireny raharaham-pitsarana ireny misy ny olona nahiditra amponja hoy misy ary ny ataontsika hoe mpiasa namana avy any amin'ny fonction publique avy any amin'ny Bianco izay niditra amponja noho ny zany raha izany ary mbola mandeha moa zany ny ataontsika hoe tokony amaranana izay raharaham-pitsarana izay satria zavatra somary manahirana raharaha anankiroa moa izy io misy ilay raharaha izay heverina fa hoe fanaovana kolokolo moa zany mahakasika ny zavatra nisy misy ihany koa ny raharaha izay heverina fa ho fandorana n'ireny atota taratasy rehetra ireny dia izay no tiako teneny hoe mbola andalana izy io any amin'ny pôle anticorruption izahay. Tsy mijabaka amin'ny rarany ny sekoly ny ministera sangy mijanona hatrany ho tompona andraikitra ambony. Hiditra amin'ny dingana faharoa indray ireo izay afaka tamin'ny fifaninanana antsoratra. Farany ahina tsy hisy intsony kosa ny fifaninanana faharoa izay no vinavinaina atao ny farany ity taona ity noho ny fahateren'ny fotoana. Hoentsika marana ny tapany voalohany eto anivon'ny fampalalam-baovao dia mahakasika ny antotanisa ho an'ny fivoaran'ny valanaretana Covid-19 eto Madagasikara araka ny antotanisa avy eo anivon'ny Ministerany fahasalamam-bahoaka mahakasika izay fivoaran'ny valanaretana Covid-19 eto Madagasikara izay ny daty ny omaly fa 7 ny volana aogositra taona 2024 fantatra fa ny ampidimy indray ireo tranga vaovao. Roa tamin'izany teto anivon'ny faritra Analamanga ny ray tany Vakinakaratra, ray tany Istasy ary ray tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Ny ampy efatra kosa ireo sitrana Soamantsara ary tsy nisy ny aina nafoy hatreto misa 7 ireo marary ao anatin'ny tranga fahasarotana
na ny forme grave manaraka ny fitsaboana manerana ny Madagasikara. Isy antokely vetivety sika anatin'ireto dokam-barotra ireto dia rehefa avy eo indray hiditra ao anatin'ny tapany faharoa eto anivy ny fampalalam-baovao izay hitantsika ny vaovao trangam-piarahamonina sy ny maro tsy voatanisa ary ny vaovao avy any ivelany. Rehefa avy eo ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Feno avaliana ny tontolo andronay mba manararaotra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany no nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Balendry mamirina ny araba indray atao anatin'ny tapany faharoa eto anivy ny fampalalam-baovao trangam-piarahamonina no hoentsika no izana izany trangana fanolanana izay isan'ny mirongatra teraka amin'izao fotoana izao. Mirongatra zany asa fanolanana izany tovavy 20 taona indray no lasebatry ny fanolanana ataony rakeliny. Natomboka tany amin'ny 12 taonany izany raha ny fijoroana vavolombelona voaray mitondra takaitra ara-tsaina sy ara-moraly. Ity tovavy ity amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo. Ina vandoza kosa mbola mirierisy sy milaza fa misy tompona ndraiky mpanjakana ambony ao no miaro azy. Ndeha raha antsika ny fanadiadiana entiny Andriamanana Abraham Randriamanana. Nanomboka ny taona 17 no niaran'ny fanolanana nataon'ny Raikely ity tovavy 20 taona ity mipetraka ao Antsirabe voalohany. Raha ny fanazavan'ny reniny 15 taona ilay zanany vavy no nanomboka nampiseho fihetsika hafahafa taminy ilay Raikely tamin'ny alalan'ny fikitiana ny vatany. Rehefa feno 19 taona kosa ny tenany no nanaparan'ilay raim-pianakaviana ny fanolanana raha ny fanazavana. Zanako dia tamboty ray tsy manana ray izy fa dadakely no vadiko amin'izao fotoana io. Dia tao anatin'izay fotoana izay dia efa nanomboka ny kipitian'le dadany izany ilay zanako. Tao an-trano izy dia nidiran'le dadakely tao an-trano tao amin'ny efitrano dia tonga izy dia niforseny any esoriny ny akanjo dia nangany ny tanako dia niforseny aho izy dia naolany tao aho izy dia nataony tao izay nataony dia tsy afaka ny antsovonjy aho izy tsy afaka ny teny fa tonga dia izao izy nataony hoe miteny izay fa tsy ilaina tsy mahazo miteniteny amin'ny olona hafa mihitsy ianao na hiteniteny amin'ny fianakaviana na hiteny amin'ny mamanao fa mamanao maty voalohany eo raha vao miresadresaka an'izany ianao fa mamanao ny eto amin'ny foana. Norahonan'ny Raikely tsy ilazany zava-manjo azy tamin'ny fianakaviana ilay tovovavy. Nisy nandritra ny fanolanana ny fikasihan-tanana sy ny fandrahonana raha ny nambaran'ilay tovovavy. Tsy nijanona tamin'ny fanolanana iray. Nisesisesy ny herisetra nataon'ilay Raikely nandritra ny 5 taona. Nampisy fiantraikany mafy tamin'ny fahasalamana sy ny sain'ilay tovovavy ny fanolanana nanjady taminy. Tao aorian'ny fizahana sy ny fitsaboana nataon'ny mpitsabo. Nilazany zavatra niatra taminy tamin'ny fianakaviana ilay tovovavy. Dia tamin'iny tena tsy zakako tsy nisy na niaina tao anaty fiatsarambela tsisy lainga foana izany andriran'ny fotoana rehetrarehetra ny talohan'izay dia tamin'izay izy tena tsy tanako tsony satria hoe na hoaiza izany na hoaiza dia tsy maintsy hisy foana izy. Na nianatra za rehefa mianatra dia mitomany foana satria
rehefa mieritreritra elaela dia mahatadidy ny zavatra amin'izy na ny antom-pisiko ary lasa tsy haiko tsony na ny tenako aza za lasa tsy mahatoky tena tsony. Fantatra ihany koa fa isan'ny niara-ny fanararaotana ara-nofo nataon'ity ray kely ity ny zokin'ilay tovovavy voaolana. Tantara teo mason'ilay mpianakaviana hoe nisy an'izany zavatra zany koa narary ilay zanako avy any am-bositra dia mijeiko ohatrany hoe miposaka mora hita sa hoe naninona ny entana nakany amin'ny dokotera dia tany amin'ny dokotera dia amin'izao fotoana ilay izy mitamberina ao anatin'ny saiko hoe ay ve zany koa no nahazo an'ity zanako anankiray tamin'ny voalohany tsy namposiko mihitsy zany ilay zavatra hoe henako tao anatin'ny fifa. Ilay zanako tena hoe niaritra daholo natahotra ozy io satria izay koa mahita ilay zavatra iainany neny a dia mahita ny tsy fahasalamany neny dia raha fantatry neny izay dia matoa azy eo neny. Nitsaoka amin'ny fianakaviana ilay ray kely tao aorian'ny iverenan'ilay tovovavy sy ny reniny tao an-tokantrano ny 2 jolay lasa teo. Nametraka fitoriana tany amin'ny pôlisy ny renin'ilay tovovavy. Nisy ny fampiantsoana ilay ray mpianakaviana teny anivon'ny mpitandro ny filaminana saingy nalefa nody ny tena ny tao aorian'ny famotorana. Manainy mety hisinitsindry araka izany ireo fianakaviana lasibatra. Ilay ray kely izay milaza ho manana tompona ndraikitra ambony-piaro raha nanambaran'ny fianakaviana lasibatra hatrany. Ny alatsinainy ho avy izao no atolotra ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ny Antsirabe ny raharaha. Fahita eny anivon'ny fiarahamonina ireny tatoato ary tena nirongatra ny resaka fanolanana na zazakely na olon-dehibe fa dia andrasany ny fandraisana raikitra ataony ny tompona ndraiky mpanjakana tsirairay avy satria mafy ihany koa ny mahazo an'ireny olona ireny fa mahakasika izay trangana fanolanana izay hojerena akaiky ny mahakasika ny raharaham-pitsarana sy ny ambaratonga mifanaraka amin'izany raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana androany mahakasika ilay raharaha zazakely 7 taona niaran'ny endrika fanararaotana aranofo nandritra ny herintaona teo eo voalaza fa zandary iray miasa eo anivon'ny primature no tomponantoka tamin'izany araka ny fijoroana ny vavolombelona ntonana fanampanazavana mahakasika izany ary ampiakarina amin'ny ambaratonga am-pitsarana tokony andray azy izany raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana androany ary tsy azo ekena ny fanararaotana aranofo indrindra fa ho an'ny zazakely ndeha raha tsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ohatra fotsiny zao apetrako aminareo nisy ilay fimenomenomana hoe ny zaza anankiroa zany izay niarana herisetra aranofo ianareo ngamba namoaka an'ireny tamin'ny herinandro raha tsy diso dia nalefandry zareo audience-na flagrant délit reny zavatra ireny dia tsy nanaiky an'izany ny tenako fa nilaza ny tenako fa tokony régularisena zany procédure izany satria izany tompoko dia ilika be vavy zany hoe infraction criminelle dia omaly moa no vita zany régularisation izany dia ho navadika zany attentat à la pudeur commis avec violence dia naverina any am-ponja ary natao infraction criminelle zay zavatra izay tiany hotenenina zany dia mizaka zahay ny manara-maso ajantsika iny fa ho an'ny lafim-baovao raha toe-karena indray kosa mbola maro ny sedra holalovana ahafahana mampivoatra ny faritra atsimo andrefana ary manampy trotraka izany ny krizy nateraky ny valanaretana covid-19 mitarena araka izany ireo mpandrara sy mampiasa vola ka mangataka ny mpitondra fanjakana hijerakaiky ny vaolana maharitra manoloana izany. Gaëtan Andretsilavo no mitondra antsika ny antsipirian'izany vaovao izany. Manana fahafahana hivoatra ny faritra atsimo andrefana. Maro anefa ny sakana tsy ahafahana manantanteraka izany. Ankoatra ny tsy fandriampahalemana ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny fampiakarana ny tahany famokarana. Ny littoral atsika misy zany potentialité touristique sy pêche na économie bleue izay manomboka resahana indray amin'izao. Potentialité faharoa dia ny plaine ny terrain zany izay ngeza dia ngeza. Potentiel fahatelo ny mine izay anananay aty amin'ny atsimo andrefana na ny anaovana énergie na anaovana activité hafa ohatra hoe cimenterie na zavatra ohatran'izany. Ary ny potentialité fahatelo dia ny main d'œuvre. Isan'ny manana main d'œuvre be dia be ny aty atsimo andrefana. Ireo potentialité anankitelo efatra ireo zany no hitanay hoe tokony ampivoatra n'ilay faritra. Ny sehatra ny fizahantany no nahazo vahana hatrizay ary betsaka kokoa ireo mampiasa vola ao aminy. Noho ny krizy nateraky ny covid-19 misedra olana izy ireo ankehitriny ary tsy tafarina hatramin'izao. Dans 15 jours, c'est maty. Pour l'instant, il y a une... Afaka 5-10 andro dia maty amin'izao fotoana. Misy tinady betsaka ary maro ny olona.
fa afaka 12 andro dia maty. Adiny io izany mandra-pahatonga ny novambra. Mety isy kely ny mpizahan-tany mandritry ny Toussaint. Aorian'izay antenaina ihany koa ny volana Desambra. Raha ny fandaharana sanay sy ny fijerinay ny zava-misy ankehitriny dia tsy miankina intsony amin'ireo mpizahan-tany vahiny, tsy mieritreritra azy ireo intsony aho. Araka izany, nitodika bebe kokoa tamin'ny fiantsoana ireo mpizahatany anatiny ireo mpandraharaha, antony nahatonga ny tahan'ny fitsidihana hiakatra hatrany amin'ny 100 tamin'ity volana ity. Na izany azy, zara raha misy ahafahana miaina sy mamelona ireo mpiasa. Sarotra ny andaina fa niakatra kely ny taux d'occupation anay tamin'ity volana ity. Raha par rapport tamin'ny volana ambony, izany niakatra teo amin'ny 10% mihoatra par rapport na volana tamin'ity izany. Tsy mbola anatin'ny sainay koa izay fa zara renosy izay. Ny tourisme national tsy mahavelona fa mampatsifaty anay fotsiny, mampatsimaty anay. Juste fotsiny garde anay tsy ho faty. Be da be ny faty antoka, fa aleo misy faty antoka kely dia voatazona ireo asan'ireo mpiara-miasa satria le mampalahelo koa izany le olona raha very asa dia tazominay hatrampagna izay asa izay dia na dia tsisy tombony afa tsy maninona. Raha manodidina ny 70 hatrany amin'ny 20% ny mpizahatany rehefa haute saison, 30 hatrany amin'ny 40% zany amin'ny basse saison. Isan'ny tosika andrandrain'ireo mpandraharaha na malagasy na vahiny misehatra amin'ny fizahan-tany eto amintsika, ny fijerena manokana ny etra tsy maintsy alohan'izy ireo. Angatana izy ireo ihany koa ny famoronana asa ho an'ny tanora. Mbola maro ny sehatra mikakaiky noho ny fiantraikana izany aretina Covid-19 izany teo amin'ny lafin'ny fampidiram-bola, indrindra fa ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny fizahan-tany izay mangetaheta ny sokafa sisitany raha ny vaovao farany navoaka ny filoham-pirenena dia vinavinaina ny sokatra ny sistantsika ny volana oktobra ho avy izao fa dia samy miandry zany isika tompolasy tompoko vavy. Lafim-baovao hafa taorian'ny feonambe na arahana fifidianana voafidy ho filoha mitondra ny fikambanan'ireo vaditany ny nany huissier de justice eto Madagasikara indray maître Alain Rakotonirina. Ity farany izay nanamafy fa hipetraka ho ray aman-dreny sy hainy ny etaetany rehetra mandritra ny telon-taona. Gaëtan Andretsilavo. Misy 450 ny vaditany manerana ny nosy, ka ny raiky amin'ny 30 amin'izy ireo nanatanteraka fifidianana izay filohan'ny fikambanana sy ireo mpikambana eo anivon'ny birao. Fifidianana izay efa nomanina nandritry ny roa taona. Lany filoha tamin'ny isa 20 na 420 ny filoha vaovao izay nanamafy fa hijoro ray aman-dreny ary amaly ny etaeta rehetra mandritra ny 3 taona itondrany. Izay natao lara-pahamehana hoy ny filoha ny fanohanana ny hetsika natao tamin'ny vaditany niara-ny herisetra teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra. Ny lahara-pahamehana ihany koa ho atonay ataon'ny birao vaovao ny fanohanana ny hetsika izay natao fanohanana le vaditany tratran'ny herisetra teto Antananarivo ary natany amin'ny faritra hafa. Ka dia ezaka zany izahay anatona ny ministère mpiay anay mba ahafahana mampandroso le raha aingana eo amin'ny fitsarana. Ankoatra ireo, isany koa ny fanokafana ny école de procédure sy ny fandefasana ireo mpikambana akatraikefa any ivelany. Marena moa fa nisy ny fiara-miasa miaraka amin'ny chambre internationale dia izay zany isan'ny vaindohan-draharaha voalohany. Ampianatra vaditany zay zany mba hanofana ny vaditany ihany koa rehefa avy eo nohizana an'le tetikasa hanokafana ny école de procédure eto Madagasikara. Raha tsy hivina, misy 10 ireo vaditany namoy ainy noho ny Covid-19. Nisy ihany koa raha ny fanazavana trany, ireo nenjehana, naratra, ny aran'ny tsindry sy ny maro hafa. Ny commune Mahitsy Vato ary commune Ambatofotsy distrikany Atsimondrano no ny sitraka indray ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nataon'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga. Maro ny ray aman-dreny tonga nanjifa ny fitaovam-pianarana izany an-tenantoerana Androany na dia ny farana Androany aza ity etsika ity. Nambinina Ravilarson no mitondra antsika ny andinidinina izay. Nanararoatra ireo ray aman-dreny ny vidy fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nataony VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga teny Mahitsy, Ivato ary commune Ambatofotsy distrikany Atsimondrano. Zava-dehibe amin'ny fanamahevanana ny fahasairanana ho azy ireo izany, indrindra ny antoky ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ny volana Septambra.
satria ny any zanako mianatra daholo dia za raha mahamisy anareo mba misy fandatsaham-bely kely ny any an-tsena dia izay na tonga na mividy sady za koa mamonjy raha atao amin'ny commune dia nahitanareo dia tonga dia vidy fa za koa maikaratea satria nikotiana ilay ankizy mbola tsy ampy dia izay na tonga na miverina ka ray aman-dreny mpianatra dia manentana antsika hividy fitaovan'ny mpianatra fa eto manintsy izao misy mba milatsa-bidy noho ny any an-tsena rehetra any satria za zao fa aminany tany eran-tsena tany dia atio mba misy fihenam-bidy kely azo lazaina hoe misy fandatsahana kely ny any an-tsena izany mety kely izany noho ny any an-tsena fitsirana andala dia nanontany prix dia efa any an-tsena nanontany ahy. Ny fiarah-miasa tamin'ny rehetra isan'ny zava-dehibe na avitanana anampy ireo ray aman-dreny nanamora ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Isaorana raha matoa filombolona entry ny vehivavy malagasy miaramiainga tately andreny anaty betafitra raha matoa présidente nationale vehivavy malagasy miaramiainga Hermine Raliarso ary indrindrandrindra ny mpikambana vehivavy malagasy miaramiainga rehetrarehetra ny fanometanany satria tsy mora ny nanao zavatra dia isaorana isika mpikambana rehetra eto dia tsy hainy tsy hisaotra andreo be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ny tanàna izay niaraina samy tamin'ny vehivavy malagasy miaramiainga satria ny famometanana taminay tsy nijerevana zareo politika fa mahabe ny tanàna anazy no nataony zareo satria ireo ankizy ireo no avy nyity firena aty atsoatsy isaorana manokana koa ny olom-boafidy ny malagasy miaramiainga izay ny famometanana ny bureau politika ny malagasy miaramiainga ary indrindraindrindra ny olom-boafidy ny malagasy miaramiainga izay namometanana vehivavy malagasy miaramiainga izay ilay teny filamatra izay manolo ala mahitsy mamindra aina. Tsy hijanona treto ny hetsika ataon'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miaramiainga fa mbola mitoetrany ny asa sosialy. Faran'androany ny asa sosialy nataon'ny vehivavy malagasy miaramiainga. Izany hoe androany zany namarana izay dia nanao tsena anankitelo amin'ny commune Mahitsy district Ambohidratsimo, commune Vato-tanàna district Ambohidratsimo ary any Ambatofotsy district Tsimondrano. Ny fivarotana fitaovam-pianarana nandritra indray volana dia nahafapo ny ray aman-dreny satria nanala fahasalarana zareo eo amin'ny vidiny. Izay koa moa zany miezaka mamatsy andreo commune rehetra manodidina ny Antananarivo renivohitra. Araka ny fantatra no faranana androany ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nataon'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miaramiainga. Raha ny rehetra mafantatra fa dia misy ihany koa ny fanimbana sy ny fandotona ny rocade diarivo iny na dia mbola tsy ela koa raha izay ny fitokanana iny fotodrafitrasa izay tsara dia tsara indry manoloana ny fandotona sy ny fanimbana ny rocade diarivo nametraka fitoriana fiandry eny amin'ny mpitandro filaminana ireo mpandray antanana ny tetikasa ka nanamafy ny tsy handefitra amin'izay tratra manoho ny tsirarana sy ny fanimbana eny amin'izany rocade diarivo izany nanome andraikitra anaramasy anabenimponina amin'ny ihany koa ny commune sy ny fokotany manodidina ireto olona ireto. Nambinina Ray Velourson no mitondra antsika ny andinidininy izay. Isan'ny manamaivana ny fitohanana eto Andrenivohitra ny fisian'ny rocade diarivo mampitohy ny lalam-pirenena fahafito ary ny lalam-pirenena faharoa manome endrika ny tanàna n'Antananarivo. Mifanohitra amin'izay nefa raha ny zava-misy herinandro vitsy taoriana ny nitokanana ny rocade diarivo sy ireo fotodrafitrasa teny an-toerana. Tsapa sy hita fa maro ireo zavatra simba sy very. Manoloana izany nanatanteraka fihaonana tamin'ireo lehibe ny fokotany sy ny solon-tenan'ny commune voakasika izany ny mpandray an-tanana ny tetikasa. Natao izao ho fitadiavam-baolana maharitra ho fitandrona ireo fotodrafitrasa eny amin'ny rocade diarivo. Etsy ankilany nisy ny fanapahan-kevitra niraisina nametrahana fitoriana fiandry eny anivon'ny mpitandro filaminana miandraikitra ny fifamoivoizana ao amin'ny boriboritany fahatelo ny CSP Analamahitsy sy eny amin'ny gendarmerie-pirenena Soamandrariny ho an'izay aminy manimba sy tsy manaja ny fotodrafitrasa ialana amin'ny fanimbana ataon'olona sy hitandrona azy ireny. Ankoatr'izay tsy azo ataony manimba ny manapaka ala ny mamorona kioska manaraka ny rocade diarivo. Ankoatra ny olom-pirenena tsirairay anjara ny aninivin'ny fokotany sy ny commune izay manakaiky ny vahoaka no manabe azy ireny hitandro sy hanaja ny fotodrafitrasa. Fa nanaimbonana ireny ka tokony samy ahay anaja avokoa ny rehetra mba ho lovainy ny taranaka
mifandimby fa lafombavao hafa tanteraka kosa ndray no antsika marana ny vaovao avy eto antoerana namoy iray aman-dreny lehibe ny faritra aloatra mangoro no dimandry ny talata fa 7 aogositra lasa teo andriamatoa randrena leçon Gervais mpanabe misotro ronono andraikitra maro no nosahany nandritra ny androm-pivelomany teto amin'ny firenena kasinganina amin'izany ny nahafoloan'ny fivondrona mpokotany ny moramanga azy nandritra ny fitondrany ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ny nahafoloan'ny corridor ankehitriny zamena azy efa pikambo natao anivony Transparency International ihany koa izy ary efa niandraikitra ny filohan'ny filakefetantanana ny observateur indépendant du marché public ny taona 2024 voatendry ho mpandolo-tsaina manokana ny lehibe ny faritra aloatra mangoro nandritra ny tetezamita izy no mpandrindra ny collectif des notables ao mangoro izay eto anivony Kolo TV dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana iray manontolo izany fa lafombavao hafa any ivelany no entsika anakatonana ny fotoana ny fampahalalam-bavao dia maresaka iraisam-pirenena zany mazava azy nanamafy ny fanafiana nataon'ny État islamique tao amin'ny sirana mpiara-manidina ny Kaboul izay nafatesana miaramila amerikanina misy 30 tamin'ny alalan'ny daroka bomba omaly ny firenen'ny États-Unis araka izany tompona tramboly pikambo anatin'ny vondrona État islamique no namony iainy raha ny fampitambavao ny tafika amerikanina fanadadiana eo amin'ny sary ny France 24 roa andro tao aorian'ny fipoahana bomba indrony sesy no tanterahin'ny État islamika tao amin'ny serana mpiara-manidin'ny Kaboul izay nahafatesana miaramila amerikanina namaly fanafiana tamin'ny alalan'ny daroka bomba tamin'ny drone omaly ny firenen'ny États-Unis tany Afghanistan no kendrena nandritra ity fanafiana ity ny tompona andraikitra ambony mivondrona eo anivon'ny État islamika izay tompona antoka tamin'ny fanatanterahana ny asa fampiroroana tao amin'ny serana mpiara-manidin'ny Kaboul ankilan'izay manentana ireo teratany vahiny any Afghanistan hialan'ny fatra ny serana mpiara-manidina ao Kaboul ny firenen'ny Amerikanina manoloana ny mety hiverenan'ny asa fampiroroana amin'ity faritra ity mitohatra eto ny fitaterana ireo teratany vahiny sy ireo afgao amin'ny alalan'ny sidina tanterahin'ny tafika amerikanina omaly kosa no ny farana ny sidina fitaterana nataon'ny tafika frantsay teo anivon'ny serana mpiara-manidin'ny Kaboul maherin'ny 3 arivo ireo mponina no tanterin'izy ireo tao aorian'ny nahazon'ny Taliban ny fahefana raha ny fampitam-baovao tsy aivina ny 1 aogositra izao no hifarana ny sidina fitanterana ireo afgao sy teratany vahiny ao Kaboul fotoana izay alan'ny tafika amerikanina tanteraka ny amin'ity firenena ity mialohan'ny tena isarahantsika anisan'ny vaovao misongadina mbola mitoy moa zany ny fizarana ny tapakely tetsy amin'ny kajabe ny Mahamasina ary mbola mitoy zany manandro ny rapitso raha tsy misy ny tena hoe fiovana fotoana farany mbola mitony zany fampiresahana sy ny fifandresen-dahatra eo amin'ny CAF sy ny FIFA ary ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny fédération mba ahafahan'ny vahoaka malagasy anaraka sy hijery an'izany lalao ionan'ny Bahreïn Madagascar sy Benin izany tapitra ny fotoana ny fampahalalam-bavao ankasitrahako ianao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany azadino fa dia mbola misy ny fotoana ny vaovao rapitso amin'ny ora mazatra na dia alahady ny andro mbola iaraka amin'ny tenako ihany isika zay ihany koa masaka azo naroso mandrapitafa tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy tsy hita gn'enjagnahary atsika jiaby Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit n'a l'ultra teu ni vavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ni batterie Large Star. Kalto iresa pirinen am vidin tenamrari. Large Star vous a présenté Ni vavo. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ni kalto am vidin mrari. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.